rivoaka Antananarivo ho maky ny fiarabana ho maky ny hafaliana ho atsika rehetra zay manatrika eto dia asitsika tehaka sy orako ka mafy be mihitsy ankalazatsika ny football ataovy mafy be any fa mbola tsiratsara tena ao anatin'ny hafaliana tanteraka noa iarahako aminareo rehetra eto amin'ny Tsinjarindaina Ambozatovo ity androany satria raha isa-taontsika nankalaza ny fetin'ny Noely tao Ambotsoahatra dia hita tsapa fa tsy omby atsika tsony ny lapy tsy omby atsika tsony hatrany amin'ny totobato ny filaharana ny fijerevana an'izany jiro zany dia tsika aloha manatsara foana dia zay nanaovana anazy eto amin'ny Tsinjarindaina Ambozatovo ity androany satria afinaritra be ny zavatra hitatsika ao na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny fianakaviana iray manontolo ny fotoana androany zany dia manamarika ny fampiretana ireo jiro krismasy izay midika fotoana ny fampizarana sy ny fanantenana ary fotoana ny fandresena ihany koa satria ny fankalazana Noely dia fankalazana ihany koa naterahany Jesosy Kristy tompo izany ny krismasy dia fotoana amikafa ny fotsika ivarana fitiavana ary ihany koa ifanomezana ny tsara indrindra anantsika tsirairay avy rehefa mifampizara mantsy ianao dia maneho fitiavana izany rehefa manolotra ianao dia mamafy hafaliana sitsika ihany koa ary rehefa mizara fitiavana dia mizara zandana anatriny tsirairay avy ka noho izany ny jiro maro loko izay hitatsika eto dia manamarika ny fankalazana izany Noely na krismasy izany izay manokatra amin'ny fotsika amin'ny fifankatiavana amin'ny fifanampiana ary ihany koa amin'ny fanaovana soa amin'ny didina izay indrindra no antony nisafidianantsika manokana amin'ity taona ity ny loha-hevitra ny hoe Noely ny fity satria ny fitiavana no mampiray sy mampiombona atsika ny fitia no manentana atsika hifampizara amin'ny manodidina ny fitia no mampandresa atsika ary manome atsika fanantenana no amin'ny manirapiratra ho amin'ny fiainatsika tsirairay avy na dia ao anatin'ny fahasahiranana amin'ny ansa andavanandro aza atsika dia miendrika ny ankalaza ny fetin'ny krismasy toy ny olona rehetra maneran-tany satria mankalaza izany avokoa ny firenena rehetra maneran-tany manerana ny nosy dia misy ihany koa indrindra efa tanàn-dehibe izay anandefasantsika jiro toy ny zao hitatsika eto amin'ny Zaridaina Ambozatovo satria miendrika ny ankalaza an'izany ihany koa ny olona rehetra ny mponina rehetra any amin'ny faritra miendriky ny esprit de Noël eto amin'ny Zaridaina Ambozatovo dia isy ny parcours na ny hazavana izany ny lalana izay hodiavinareo na hodiavitsika ao anatin'izany parcours zany dia araky ny loha-hevitra izay napetratsika dia ny hoe Noely ny fity dia misy tantara miavaka ao anatin'izany satria misy ireo hazo Noely miravaka haingo sy jiro maro loko maro be ihany koa ireo toerana afaka angalana sary fa ny groupe izay ampiasaintsika eto zany ka araka ny lazaiko teo dia zao no ataotsika ao anatin'ny fankalazana an'izany Noely ny krismasy zany dia zao nisy ny kitana manandrambo izay nitarika nakany amin'ny toerana naterahany Jesosy Kristy ka ny hazavany zany kitana manandrambo zany
noa iritsika ihany koa hitondra ny hazavana sy mifanantenana ho an'ny tokantranontsika tsirairay avy a fa ho an'ny krismasy ihany koa. Eketsika ve zany? Asio tehaka mafy be raha ekeny. Dia zao ary no ataontsika. Eto aloha dia makasitraka ny rehetrarehetra zay nanatanteraka sy ny karakara amin'ny fanomanana an'izao jirony krismasy zao. Dia eto aloha dia efa miarabantsika rehetra tsirairay avy tratran'ny anatanteraka ny jirony krismasy ka hiaraka anisitsika tsika rehetrarehetra miaraka manisa mafy dia ho ampiretintsika ny jiro. Vonina ve nareo? Dia zao ary miara-manisitsika atombontsika amin'ny 13 zay 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0